Izay ny amin'iny feo amin'ny tontolo ny tranga-piarahamonina kosa indray dia fatin-dehilahy manodidina ny 70 taona no hitany tsirara tetsy amin'ny sisin-dalana. Misy ny rond-point Masay etsy Akorondrano androany. Tsy fantatra treto ny nanjoy ity lehilahy ity fa ny razana hitsitra teo amin'ny sisin-dalana no hitany olona. Fatin-dehilahy iray manodidina ny 70 taona tsy manao akanjo, izany hoe miboridana ny tapany ambony no hitany tsitra tetsy amin'ny faritra Akorondrano eo amin'ny rond-point makany amin'ny Maria Masay ny maraina teo. Teo amin'ny sisin-dalana no hitany fatin'ity lehilahy ity. Tsy fantatra mazava hatreto ny nahazo azy fa araka ny fanazavana ny meny manodidina dia tsy dia salama saina loatra ity rangahy ity. Nanamafy hatrany ireo manodidina fa efa niodiody teo ity lehilahy ity omaly hariva ary nanakapokapoka ny lohany tamin'ny rindrina izay hitany. Tsy fantatra araka izany raha vokatry ny dona mafy nahazo ny lohany no nitarika ny fahafatesany na zavatra hafa. Nisy rano voaka moa ny oron'ilay razana.